Raha Kotomalala Sandanjara ny anarako na antsoina fotsiny hoe Sanda, 17 taona, ingénieur agronome forestier, dia filohan'ny fikambanana Malagasy Youth Biodiversity Network. Nahatsapa ny tena hoe mahazava-dehibe voalohany indrindra ny tontolo iainana satria io no fototra ivelomantsika eto an-tany. Dia tao anatin'izay koa mahatanora ny tena dia maro ny mety hoe karazana sakana na ihany koa faniriana koa izay mbola tsy tanteraka raha ohatra ka te hisehatra anatin'ny hoe fiarovana ny tontolo iainana dia nahaliana ny hiditra tao anatin'ilay fikambanana satria tanora mitovy amiko izay manana faniriana sy misehatra zavatra hitovizana dia mitovy ihany koa ny tanjona tiana tratrarina dia mifanome tosika, mifanometohana ary mifanome tanana. Ilay fikambanana misy anay aloha tsara ny manamarika hoe ratsa-mangaikana fikambanana tanora maneran-tany ilay izy izay atao hoe Global Youth Biodiversity Network na hoe tambazotran'ny tanora maneran-tany mahakasika ny fiarovana ny harena voajanahary sy ny karazany zava-mananaina. Dia ny antony moa izany dia mba hanana ny tanora feo ao anatin'ireo hoe fanapahan-kevitra marobe izay tena hoe ny génération anay no anisany hijija mivokany na tsara na ratsy. Tsy vitany hoe manao resaka ambony latabatra fa manao hetsika eny an-kianja ihany koa. Dia ohatra hoe ny resaka fampianarana mifantoka any amin'ny tontolo iainana amin'ny tanora namana sy ny zandry ihany koa, ny fambolekazo sy karazana tetikasa izay miompana amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana, eo ihany koa ny aitaky sy ny adisika izay ataonay. Ny tanora mitovy aminay efa manomboka misokatra ny saina, efa manomboka mahatsapa ihany koa an'ilay fiantraikany, ilay fahasimban'ny tontolo iainana eo amin'ny fiainany manokana. Efa maro ihany koa ny resaka hoe éducation environnementale natao tamin'ny génération anay, nanomboka ataoko angamba tany amin'ny fahakely tamin'ny 2009 tany ho any. Dia mora ilay manentana ny tanora ary marobe ny zavatra faniriana tian'ny tanora atao. Voalohany indrindra aloha resy lahatra aloha raha ny tanora manodidina naso miserasera miaraka amiko aloha resy lahatra satria hitako be dia be zao manana baka compost any an-tranony raha ny fakony fotsiny izao ohatra. Be dia be ny ohatra hoe tsy mividy afa-tsy seconde main raha ohatra hoe resaka akanjo, kiraro. Misy namako izay zao imehezan'ny mpivarokeny izy ohatra rehefa mandeha eny an-tsena hoe mitondra boaty. Nefa ny antony anaovany an'izay dia mba tsy hanjifany sachet ohatra. Eo zany ilay hoe misy le conviction. Tsisy afa-tsy mifampitaiza amin'ny samy tanora aloha voalohany indrindra, dia misy an'ilay atao hoe éco-geste izay fihetsika kely ataonao amin'ny andavanandro izay tena hoe manova zavatra be dia be. Na ny io fomba fampiasana ny telefona ohatra, na ny finday ohatra, na ny solosaina, na ny zavatra rehetrarehetra izay mampiasa herinaratra ao an-tokantrano. Maro ny zavatra azo atao mba hampihena aloha voalohany indrindra. Ohatra hoe rehefa avy mamana ny finday anao zao ianao dia avelanao eo ilay chargeur dia lasa ianao. Nefany iny anisany voalohany indrindra manimba ilay circuit ao an-trano no mampitombo ny angova ampiasainao, na koa hoe natao mise en veille fotsiny ary ny ordinateur dia efa mampitombo ny angova. Izany hoe eo amin'ilay fifampitezana hoe samy mahita hevitra maromaro zany, mifanakalo hevitra hoe nena toy izao ny fampiasako an'ity solosainako ity dia mila ohatr'izao ilay izy. Toy izao ny fampiasana jiro ao an-trano, ohatra hoe miezaka izay atao sokafina matetika amin'ny varavarankely mba hampitombo ny hazavana mba tsy hampiasa jiro marobe. Raha ny fahitako azy manokana tsoriko hoe sarotra ilay izy. Miverina amin'ilay teneniko tao hoe ilay safidy ananantsika no mbola
mbola ino moa zany filazako azy hoe mbola voafetra aloha hatreto. Ohatra zao hoe raha mieritreritra ny zavatra iantsenako fotsiny aho ohatra zao dia mandeha ny an-tsena dia mijery aho hoe ny fotoana laniko raha mampitaha vokatra anankiray hoe ity ve firy kilometatra ny lalovany ity izay vao tonga taty amiko taty an-tsena sy hoentiko mody. Sarotra be izay fa tsy hoe tsy amoraina zany amin'ny ohatra hoe maika fa mila tonga aingana ry nefa ny misy ny embouteillage na zany dia tomobile na zany dia taxi moto na zany dia bicyclette miaraka amin'ny stress sy ny harerahana tsy aleoko ve mandeha taxi moto nefa ny famoahanao entina carbone amin'iny efa firy. Misy zao amin'izao fotoana zao ny atao hoe efa voambolana scientifique efa misy ilay izy éco-anxiété izay ny ankabeazany dia ny tanora no voan'ilay izy zany hoe manana sorisorin-tsaina sy tsy mahazo aina zany amin'ilay fieritreretana hoe manahoana momba ny tontolo iainana fa ilay izy koa tsy vitany hoe ny tontolo iainana fa hoe inona no tontolo toy ny ahoana no iainako raha ampitso. Tsy ho an'ny tanora rery fa ho antsika rehetrarehetra misy fehezanteny avy amina olona anankiray tena hoe ankasitrahako manokana i professeur Wangari Maathai dia ny zavatra nilazainy dia hoe samy manana ny zavatra kely azony atao daholo ny olom-pirenena tsirairay dia ny azo izy zavatra kely fanaony dia ny fambolena hazo zany hoe isika tsirairay dia manatsafidy amin'ny hoe inona ny tontolo tiantsika iainana dia aza tsika manko manana izay fomba fiteny hoe izay vahoaka kely fa tokony hovaintsika izay fijery izay hoe isika no olom-pirenena nanome fahefana n'ireo mpanapa-kevitra aloha voalohany indrindra hoe isolo tena sy isolo vavantsika amin'ny fanapa-kevitra tokony mety ho an'ny tsirairay sy ny daholobe dia anjarantsika no mitandro an'izay hoe rehefa isika aloha no mitondra ny fiovana voalohany avy eo aza misalasala ny hitaky amin'ny alalan'ny ohatra voalohany indrindra sy amin'ny alalan'ny fanaovana hitaky sy ny fanehoan-kevitra amin'ny fomba rehetra azo atao mba ampitaina n'ilay hevitra amin'ireo mpanapa-kevitra rehetrarehetra mba hitondrana ilay fiovana izay tiantsika ho hita.